Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiraba antsika rehetra riavako malala tratra ity sabotsy fahadimin'ny volana Jona ity. Manona ny fiadanan'ny tompo sy ny fifaliam-pahasoavany ao amintsika riavako. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny apokalipsy toko faharoa. Apokalipsy toko faharoa andiny favalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy favalo amby roapolo ihany. Fahasivy amby roapolo azafady. Apokalipsy toko faharoa andiny favalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahasivy amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany mofinaina ao antsika izany riavana. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Tiatira. Izao no lazain'ny zanak'Andriamanitra izay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahina manganoano. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny fononao sy ny fanomponao ary ny faharetanao. Ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Kanefa mananteny aminao ihany aho. Satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tena no mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloko ny mpanompoka hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin'ny sampy. Ary nomeko andro ibebahana izy, nefa tsy mety mibebaka ny fijangajangana izy. Indro ampandamahiko eo ampandrina izy, ary izay mijangajanga aminy dia ataoko ao amin'ny fahoriana lehibe raha tsy hibebaka amin'ny asandra vehivavy izy. Ary hovonoiko eo amin'ny fahafatesana ny zanany, ary ny fiangonana rehetra halara fa izaho no mandinika ny vo sy ny fo, ary omeko araka ny asanareo avy anareo rehetra. Fa aminareo izay sisa ny Tiatira dia izay manana izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataonareo hoe sain-dalin'ny Satana dia izao no lazaiko. Tsy ho vesarako entana hafa ianareo, kanefa izay ianaranareo dia tany mafy mandra-piaviko. Ary izay maharesika mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa ary iandry azy amin'ny temby izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany dia arak'izay efa noraisiko tamin'ny raiko. Ary omeko azy ny kitana fitarik'andro izay manatsofona ankizy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ray masono manao masinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Apokalipsy dia efa firesakitsika fa isan'ny boky feno fanoharana. Ny zavatra rehetra hita ao anatiny ny akabeazana dia saika tsy amin'ny endriny tena izy fa fanoharana. Hany ka tsy dia mora loatra ny manakatra ny hevitry ny Apokalipsy. Marina fa misy hevitra ara-baky teny ny bokin'ny Apokalipsy, fa ny akamaroana dia saika fanoharana na sary na taremarika io na sary aseho satria fahitana no tantarainy no asehony jaona eto. Misy sary isan-karazany, misy zava-manana efatra, misy sarina biby isan-karazany, izay asehony bokin'ny Apokalipsy. Ary io lafin-javatra io no ho mahatonga ny any Calvin izay tsy dia tena namoaka amin'ny boky rehetra dia tsy ny bokin'ny Apokalipsy ihany no tsy navoakany ny heviteniny na ny famoasana zany ny soratra masina Apokalipsy zany. Nazany nefa dia ireo sary maro samihafa izay lazain'ny bokin'ny Apokalipsy na ny taremarika hita ao ray, telo, roa ambin'ny folo, folo sy ny sisa dia saika nalaina avy tao amin'ny testamenta taloha. Na ireo sary rehetra izay hita ao amin'ny testamenta ao, ireo sarina vilia, afo, fahitana isan-karazany dia saika efa hitany amin'ny testamenta taloha. Ireo fahitana isan-karazany ireo zany amin'ny Apokalipsy dia saika hita ao amin'ny testamenta taloha ny fanehoana azy. Raha ohatra ka tsy mahafantatra tsara zany ny testamenta taloha dia mety ho sarotra ihany na maha-olombelona io resahan'ny pastery io ny mamoaka ny mivoafy ny Apokalipsy mazava ho azy. Ny tenin'ny Petera dia mitombona mandrakariva ao amin'ny Petera nosoratan'ny Petera zany ao amin'ny epistily manao hoe ny famoasana na ny fivoasana na ny famoahana ny exégèse zany ny soratra masina dia
tsy vitany saina maha-olombelona akory fa eo ny fitariny fanahymasina indridridritra ka raha toa ka mivaofo zany ny boky ny apokalipsy de mazava ho azy eo ny fitariny fanahymasina fa misy koa ny lafiny raha teknika zay ilaina amin'ny lafiny amin'ny maha-literatiora tranainy azy dia raha ohatra ka tsy lalina izay fahafantarana ny testamenta taloha zay de mety ivona mihitsy amin'ny sohatra masina mety ivona ary mety ilaza zavatra tsy mifanaraka amin'ny sohatra masina mihitsy raha toa ka tsy lalina ny fifehezana ny sohatra masina manontolo testamenta taloha indridridritra sy ny apahana indrisy ny testamenta vaovao zay mahatonga ny hoe ty amin'ny farany mihitsy ny boky ny apokalipsy mitaky amin'ny lafiny fahalalana ny resahany io mitaky fahalalana sy fifehezana mihitsy ny sohatra masina manontolo zany famoasana itony boky ny apokalipsy itony ary mazava ho azy ilala fiainam-bavaka sohatra masina moa ny resahana de veriko fa tokony ho takatry ny mpivaofy ny sohatra masina rehetra fa ny fanahan'Andriamanitra sy ny fifikirana amin'Andriamanitra ny fitaovana voalohany indrindra ary Andriamanitra ihany no afaka manazava amin'ny alalan'ny fanahiny ny tenin'Andriamanitra sy ny sohatra masina ka ity apokalipsy zay topiatanantsika siny toko faharozana de miresaka manokana momba ny fiangonana tany Tiatira raha toa ka jerena de misy fomba filaza manokana ny fiangonana tany Tiatira teto lazainy asehony Jaona ny fahitana hitany zany aloha ny fahendrena na ny maizy aza ny fiangonana tany Tiatira asehony zany hoe enao de fiangonana zay miorina tsara amin'ny fitiavana fantatro ny asanao ny finoanao sy ny fanomponao ny faharetanao fiangonana tany Tiatira zany de fiangonana zay lazain'ny tompony miabona amin'ny pozitif eo amin'ny fiainany fa fiangonana manompo izy fiangonana maharitra izy fiangonana zay teneny aza manao hoe ny asanao farany de be noho ny voalohany zany hoe fiangonana mitombo zany fiangonana mitombo izy betsaka ny farany noho ny voalohany fiangonana zay manapaharetana manamponona ny fiangonana tany Tiatira lay sainginy apokalipsy io dia saingy zay mampatahotra satria misy fanakianana be mihitsy ny fiangonana tany Tiatira nateo aza ny lafiny tsara tamin'ny fiainan'ny fiangonana tany Tiatira zany de nisy petina zay toy ny fakamangidy manimba lay fiangonana tao Tiatira dia rehefa satria isan'ny sarotra hoy de hoy aho amin'izao boky ny apokalipsy de nindra napanao eviteny anankiray boky Pierre Prigent zany zay isan'ny théologiana frantsay teraka tany amin'ny taona 720 sy 530 izy de namoaka boky betsaka isan'ny namoaka boky betsaka théologiana frantsay isan'ny namoaka boky betsaka indrindra momba ny apokalipsy ary azo lazaina hoe nafe ny apokalipsy i Pierre Prigent tsy betsaka ny asa fikaroana zay nataony misy moa ny nandimby azy takeo reny misy ireo théologiana protestanta izay nandimby azy takandre Eliane Cuvillier ohatra izay mbola any nandimby ny Pierre Prigent teo amin'ny fandikanany fakafakany apokalipsy Eliane Cuvillier zay mpitandrina mahafantatra tsara Madagasikara satria efa nampianatra taty amin'ny faculté de théologie Eliane Cuvillier nandalatra taty amintsika izy ka ity boky zay soratany Pierre Prigent ty apokalipsy momba l'apocalypse mihitsy aloha tenin'ilay boky édition navoaka ny tsary fa le izy any amin'ny taona 7 sy 700 zany hoe tamin'ny fahafitopolo taonany Pierre Prigent no namoahany ity hevitenin'ny apokalipsy ity izy ity de ity olo ty araka ny lazaiko teo dia isan'ny niara-niasa tamina théologiana protestanta isan'ny namiratra indrindra teo amin'ny testamenta vaovao de lay mpampianatra tsony hoe Oscar Kuhlmann zay nampianatra ro ray aman-dreny rehetra ny théologie tsakan'olo vany zany nandova tamin'izany mpampianatra théologie protestante tsony Oscar Kuhlmann zany ry pasteur Abe Manaka ry pasteur Kodren Johnson ry pasteur André Manjato zany rehetra any dia pasteur Solé Paul ro ray aman-dreny rehetra zay nianatra théologie na tany Paris tamin'ny fotoan'andro na tany Montpellier na tany Strasbourg de nampianarin'ny Pierre Prigent
ary nampianariny Oscar Kuhlman dia izay eviteny nosoratany zay nosoratany zany olo zany no akako fampianarana sy fampahelezana fohy anao momba ny boky ny Apokalipsy toko fa 2:20 ka 7:20 any amin'ny takila 2:70 amin'ilay boky zay nosoratany no anazavany ilay toy manao hoe ny fiangonana tany Tiatira de fiangonana zay tena nanana zena izy azy ary manafatra ny fiangonana zany eto ny tompo mba hiambina ny afatry ny fiangonana eto de lay afatra zany de zao tokony hiambina ny fiangonana satria ndraindray mandefitra amin'ny zavatra tsy mety ny fiangonana ndraindray ny fiangonana eto lay fiangonana tany Tiatira zany io de mandefitra na mininikipy mihitsy amin'ny zavatra tsy mety ary lay zavatra tsy mety nefa de tena zavatra fahavetavetana teo mason'Andriamanitra nandray ohatra momba ny Jezebela ny bokin'ny Apokalipsy eto ny fitsangatsangana ny tena kianina mihitsy amin'ny boky amin'ny fiainan'ny fiangonana tao Tiatira eo marina loatra fa ny fitsangatsangana maha-olombelona zay anankiray resahana io raha toa ka jerena amin'ny lafiny mahitsy de io le tsy akasitran'Andriamanitra voalohany indrindra lay fitsangatsangana lay tsy fanajana ny tena sy ny vatana zany lay fatompitondratena io lay tsy akasitrahany tompo mihitsy io teneny zay olana tao Tiatira saingy tsy de lay amin'ny lafiny olombelona amin'in'ilay hoe fiainan'ny olombelona manokana iny izy ty fa fitsangatsangan'lay fiangonana mihitsy de naka ohatra ny Jezebela izy ohatra ny Jezebela de hitantsika ny tantaran'ny Jezebela any amin'ny bokin'ny mpanjaka voalohany toko 2:20 mpanjaka voalohany toko 2:20 mpanjaka faharoa toko 7 mitantara any Jezebela vadiny Ahaba ny tantaran'ny Jezebela vadiny Ahaba de ny taona any Ahaba sy ny taona ny firenen'ny Israely hiala amin'Andriamanitra na ny marimarina kokoa na pirafy an'Andriamanitra nanompo sampy zany asa tokony adinoana fa namono mihitsy ny mpisoron'ny Jehova i Jezebela tsarotsika tsara ny faminaniny Eli zay nifanatrika tamin'ny mpaminan'ny Bala tamin'ny andron'ny testamenta taloha tamin'ny andro Ahaba sy ny tateo sy ny manodidina rehetra de tsika hoe lay fitsangatsangana resahanao raha raisina rabaky teny de zao aloha tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fitsangatsangana fa ny faharoa de zao eto fitsangatsangam-piangonana fitsangatsangana ny fiangonana tany Tiatira de lay fitsangatsangana ao amin'ny testamenta taloha no fitsangatsangan'ny firenen'ny Israely satria matetika de fitenin'ny tompo mihitsy manao hoe mitsangatsanga ny firenen'ny Israely hitantsika amin'ny boky Hosea mpaminany tantaran'ny Israely sy ny fitsangatsangany de efa miteny hoe fitsangatsangan'ny firenen'ny Israely de la izy manompo sampy sady manompo an'Andriamanitra ny dikany teny hoe mitsangatsanga zany fitsangatsangan'ny firenen'ny Israely eo dia lay manao fitandro sanatria lay misabaka sady manompo Andriamanitra hafa nefa manompo an'Andriamanitra ihany sady manompo Andriamanitra hafa nefa manompo an'Andriamanitra ihany ary izay le vombonana resantsika hoe mitsangatsanga ao amin'ny testamenta taloha ny fitsangatsangan'ny Israely firenen'ny Israely dia miverina indray aty amin'ny fitsangatsangan'ny fiangonana tany Tiatira le fitsangatsangan'am-piangonana tany Tiatira zany de zao lay fiangonana miezaka manompo an'Andriamanitra nefa nisy mpaminany vavy anankiray tao anatin'ilay fiangonana tany Tiatira ary io mpaminany vavy io de mitaona ny olona mampirafy miala amin'Andriamanitra zany hoe nisy mpaminany vavy zany nisy fampianaran-diso zany nitsofoka tao anatin'ilay fiangonana tany Tiatira nisy mpaminany vavy nitsofoka tao anatin'ilay fiangonana tany Tiatira ary de nitaona ny kristianina sady anompo an'Andriamanitra nefa anompo Andriamanitra tsy izy de hoe Pierre Prigent manao hoe ilay izay fitsangatsangam-piangonana zay de tsy inona tsy akory fa ilay fiangonana nandefitra ny mihitsy nangina azy teo anatrehan'ilay mpaminany vavy izay napiala ny olona tamin'ny finoana ka nahatonga an'Andriamanitra tezitra
tamin'ny fiangonana tany Tiatira. Efa nahoana ianareo miala, nahoana ianareo no manaraka tsy vitany hoe manaraka mivoaka ny fiangonana iny zay moa efa ratsy, fa izao tena mampirafy an'Andriamanitra mihitsy, tena manompo Andriamanitra tsy izy nefa mbola miseho ihany miazona ny finoana, tena atezitra n'Andriamanitra. Afaka malala raha ohatra ka jerena amin'izao andro enantsika izao dia azo tarafina zany amin'ny lafiny maha-olombelona io amin'ny fiaram-pianambadiana, amin'ny fifandraisan'ny ao anivon'ny fiarahamonina, dia miafatra voalohany bokin'ny Apokalipsy zany dia izao aloha no hoe tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fijangajangana raha raisina raha-baky teny io, ary mahatezitra n'Andriamanitra zany. Fa eo amin'ny lafiny amin'ny fiainam-piangonana koa dia izao tokony hitandrona koa ny fiangonana, fa ndraindray ny fiangonana minimikipy eo anatrehan'ireny ireny mpino manao fitandro reny mpino zay mampirafy an'Andriamanitra, sady mivavaka amin'Andriamanitra nefa mandeha manao zavatra hafa koa aza, manompo sampy na manatitra zavatra eny amin'ny sampy na tahaka zany, dia tsy akasitrahan'Andriamanitra. Afaka malala ataonjato faraika amby roapolo tsika raha eto Madagasikara andresahana dia mbola ezaka lavitra dia lavitra dia lavitra ny fitezana momba ny ataontsika hoe fahadiova-pitondratena, ny tsy fisangatsangana zany. Ary raha eo amin'ny lafiny ara-panahy dia mbola lavitra ezaka ny fitezana tokony atao momba ananany mpino fahadiovana koa amin'ny lafiny finoana, ka tsy mampifangaro ny fanomporan'Andriamanitra amin'ny Andriamanitra hafa. Betsaka ny kristianina mbola manao fitandro, betsaka mbola manao fitandro na amin'ny fotoana iny io ndraindray tanao an'izany, satria betsaka eto Antananarivo raha toa ka manisy anareo eto Antananarivo sy ny manodidina dia mbola mihoatra ny 50 ny doany eto Antananarivo sy ny manodidina, mbola mihoatra ny 50 raha ataovy hoe manomboka eto Andohalo dia vao midina ao Ambohipotsy ianao, miakatra kely ny Ambohipotsy dia ambadika Ambohipotsy dia efa misy doany, fa misy anakiroa sa telo, doan'ny Zazakambana dia ao ambany ao, doany misy Andohamandry, mieto ao Antafiavaratra dia midina kely ao Atsirano Antafiavaratra dia mbola ao Mandrakiteny Andrano mbola misy fatsakana kely eo, misy loharano kely eo izay anandrem-polikana, satria Antafiavaratra sy tokony adonoantsika fa toeran'ny vazimba, toeran'ny vazimba Antafiavaratra, fonenan'ny vazimba Antafiavaratra, Analamanga tanàna fonenan'ny vazimba, dia mbola Mandrakiteny io dia mbola misy ao, mandeha midina kely tsy Mahamasina ianao dia eo ambany Mambonjanahary dia misy anankiray indray, mbola misy doany Andrem-pirokana, mandeha kely ianao etsy Ambatoroka Avatsinanan'ny fiangonana, midina kely eo doany Ndrimifoloalina, mandeha midina Mahamasina ianao zaika mandeha mena PTP, mandeha eny Ambohimanarina misy tsy latsaky ny firy, midina ambony Tsinjo ianao dia misy Ramaroanaka, miakatra kely ianao Andrembodilova, Bekandrefana ianao Andranoro, mandeha makany Ambomanga ianao misy telo firy, Akazomalaza, isan-karazany, mandeha Metsinanana makaty Manjakandriana ianao Angavo kely feno misy doany, mandeha Mekandrefana ianao vao Etsalaka misy ny Fenorivo, misy firy roa telo efatra kory aza, maketsy Betizaraina ianao dia alikely ianao misy anankiray eo, midina Varatra Ambohibe misy isan-karazany, anelanelana Ambosibetsakaina misy doany anankiray eo zany. Isika manao hoe raha Antananarivo sy ny manodidina dia be tsy mihoatra ny 50 raha ohatra ka isaina hoe avany manomboka Manjakandriana ny Makatika, mipatra Mbomanga ny Makaty avampovoany dia 50 eny aby 50 ny mpiomana mpitandrina moa ao anatin'ny fianarana ianarana dia manana module anankiray momba ny hoe ny fivavahana nentim-paharazana malagasy, dia mandala mamantatra an'ireny hoe aiza zany, maketsy amin'ny Mbomasom-bola ianao zany hoe iny atsimo ny Tanjombato iny dia feno misy anankitelo sa efatra iny Akazo Anjozory, inony ty anankiray ty akaikina Pahatrosy,
de misy akady vorobe de misy firosa tena akady vorobe toeram-pivavahana nety-paharazana tsotra fotsiny zany mainka moa fa ny mbola zavatra hafa ny hoe ny piskidy ny mbola mpitahiry satria isaky ny doany de misy ko tromba ambojanaka etsy ino ty ambojanaka ambojanaka gara de misy anankiroa dia be be satria ny faculté de théologie ny département tantara de efa nanao recherche momba ny renireny mahafantatra hoe etsy de mahafantatra de sakia mizy reny efa nataona de betsaka ny kristianina betsaka zany ny hoe ny tantarany Tiatira zany de tsy hoe nylozany toetrandro fa na eto Madagasikara fotsiny de mbola betsaka ny miaina am'izany ataony hoe kristianina manao fitandro akoatran'lay hoe kristianina zay tena ataontsika koa hoe mety ho manana fahalitompitondratena zay mety ho hitan'ny olona andavanandro eny dia eo zany revako malala de manao antsoavo ny tompo manao antsoavo ny amin'ny tsy andeferany fiangonana dikany tsy mandefitra de zao manao hoe aoka ianao hiambina aoka ianao hitandrina hanana finoana madio fitondratena madio mitandrina am'izany ianao ary eto ary de asehony bokin'ny apokalipsy fa loharanona retina mihitsy zany loharanona retina ary mahatondra fahavoazana mihitsy na amin'ny olona na amin'ny fiangonana ary na amin'ny firenena mihitsy koa rehefa koa malala ina no tao amin'ny tompo ary manoloana zany loza izany de hoy izy manao hoe ho tsaraiko ny mpaminany vavy Jezebela zany zay mampiala ny olona amin'ny finoana ho tsaraiko ny mpaminany vavy zay mampiala ny olona mampijangajanga ny olona ka mampiala ny olona mampiala ny fiangonana zany finoan'Andriamanitra zany ho tsarainy teneniny io ho manao hoe apanda maiko ampandrina i Jezebela lay vehivavy zay mitaona ny lay mpaminany vavy zany zay mitaona ny fiangonana ny taonany mpino mba hiala amin'ny finoanan'Andriamanitra tena izy fa hoy kosa nefa izy manao hoe andiny ny fahenina amby roapolo ny fadimy amby roapolo tsy ho vesarako entana hafa ianareo kanefa zay ananareo de tany mafy mandra-piaviko zany hoe eto zany ny tompo de mamindra fo rehefa hitsara lay anaisotra lay areti-panaza ny kiky ny fiarahamonina sy ny kiky ny fiangonana de lay fitanany roa lay toetra mitany roa amin'ny lafiny ara-panaraka ny tenen'ny Pierre Prigent teo dia manome fanantenana kosa nefa izy ho an'ireo zay marina amin'ny finoana ho an'ireo zay mitoetra tsara amin'ny finoana toy izy manao hoe tsy hanome tamavesatra ho anao no zany rehefa malala inona ny tokony ho toe-panahy ny fiangonana inona ny tokony ho toe-panahy ny fiangonana de ny fahatokinan'Andriamanitra tsy fanekena tsy fanekena zany tsy fandeferana eo anoloana ny ratsy betsaka ny ratsy hitatsika miseho amin'ny endrika maro samihafa ny fahalitompitondratena raha maha-olombelona io nefa koa betsaka koa ny amin'ny lafiny ara-panahy amin'ny lafiny ara-potompona hoe betsaka ny mampifangaro ny fivavahana amin'ny zavatra hafa mampifangaro ny fonan'Andriamanitra amin'ny asan'izao tontolo zao dia tsy akasitrahan'Andriamanitra ary Andriamanitra de zao tsy ny fiangonana tany Tiatira akory no ny tao amin'ny handray ny andraikitra fa izy manao hoe zano handray ny andraikitra tsy nareo akory no handray ny andraikitra satria mpaminany vavy eo aminareo izy dia tsy handray andraikitra amin'izany ianareo fa izao kosa ny tompo no handray ny andraikitra fa ho anareo kosa ho an'izay marina ho an'izay mitoetra amin'ny finoana dia tsy ampitondraiko hoe tamavesatra ianareo zany hoe amaivanitra ianareo rehefa koa malala fampahelezana ao antsika de zao manao hoe manoloana ny olam-piarahamonina manolotona ny fahalitoana manoloana ny tsy fahamarinana ny zavatra ratsy isan-karazana ao anatin'ny fiarahamonina de zao ambaran'ny tompo fa tsy mampitovy ny marina sy ny tsy marina izy ny marina tsy ampitondrain'ny tompo ny otany tsy marina akory ny marina de tehirizin'ny tompo ka tsy ampitondrain'ny tompo eta mavesatra noho ny tsy fahamarinany tsy marina tsy ny tsara mihitsy akory
ny fahaizan'Andriamanitra. Fa ny ratsy omen'Andriamanitra fotoana ipepahana, ny ratsy omen'Andriamanitra fotoana iverenana, fa ny tsara kosa tsy ampitondrainy ny tompo eta mavesatra. Mahereza rehefa malala fa ny fahatsaram-piainana, ny fahatsarana izay fikiritsika eo amin'Andriamanitra io dia atsapatsika fa tsy mampitondra heritala mavesatra izay tsy vokatry ny fahotantsika isika. Zay manota dia atao amin'ny tompo ipepaka, zay manota dia atao amin'ny tompo iverina amin'Andriamanitra, fa tsy manota kosa dia izao tsy arian'ny tompo velively ary tsy ampitondrainy ny otan'izay nanota akory izy. Zay ny dikany andiny ny 520 io. Rehefa malala manahoana ary ny ifampahirezana araka ny bokin'ny Apokalipsy teo. Dia hoy ny filazan'ny tenin'ny Apokalipsy azy manao hoe izahay maharesika mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa izy. Rehefa malala ilay mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia tsy afa-tsy akory fa ilay nitoetra mahatoky, tsy nampifangaro ny fivavahana, tsy nampiasa ny fivavahana nampifangaro fivavahana tamin'ny zavatra hafa tamin'izao tontolo izao amafisin'ilay fiteny izay resantsika teo, fa niazona ny finoana an'i Jesosy Kristy marina mandrakariva, niazona ny finoana an'i Jesosy Kristy velona mandrakariva, niazona ny fahadiovam-panahy, fahadiovam-piaina, fahadiovam-pinoana mandrakariva. Dia maharesy toy ny tompo manao hoe ampahery azy ary anome fahefana azy amin'ny jentilisa, ampamirapiratra ny voninahiny amin'izany fiangonana izany ny tompo. Tompo rehefa malala hitahiry ianao amin'izany teny fampanantenana izany hoe tsy ho vesarako entana hafa ianareo, satria ianao marina, satria ianao nitoetra tamin'ny fahatokena ny tompo, satria ianao tsy nisakaiza tamin'izao tontolo izao, satria ianao tsy nandeha nakary nandray ny fampianarana hafatariana ny tsy zay ianao, fa ianao nitoetra tamin'ny finoana ary niezaka niazona tamin'ny finoana ny tompo. Dia izao matoky fa tsy ampitondra entana mavesatra anao ny tompo, mamindra fo izy ary dia matoky fa ho marina aminao ny teniny manao hoe fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny asanao farany dia lehibe noho ny voalohany, koa tsy ho vesarako entana hafa ianao. Ivavaka sika tompo misaotranao zahay fampitsara marina ianao, tsy zakanao ny fampifangarona ny fanomponanao amin'ny zavatra hafa ary dia manafatra ny fiangonanao hiambina tsara, manafatra ny fiangonana ianao mba tsy handefitra eo anoloan'ny ratsy eto anivon'ny fiarahamonina ka isakaiza amin'izao tontolo izao. Manafatra ny fiangonana koa nefa ianao fa ny fahamarinan'ny fiangonana dia ianao ny miazo anazy ary ianao ny makasitraka, ianao ny mandanja ny asan'ny fahamarinan'ny fiangonana. Dia mampahirezana i tompo, aoka tafino ny fahamasinanao mandrakariva zahay ary aza mafoina masaraka anay, tsy mahefa nainana ino zay raha misaraka aminao, ny fahamasinanao ny manjary fahamasinanay. Dia tehirizo zay tompo hitoetra amin'ny fahatokinanao naiza hitondranao anay. Dia vavak'izay ho an'ireo marary, vavak'izay tompo aniezaka maro samihafa atao any amin'ny hopitaly, any amin'ny toeram-pitsaboana hoentina mampahery manasitrana ireo marary dia mampahireza ireo mpitsabo ianao. Jereva amin'ny famindram-ponao ny isa-tokantrano amin'izao vanim-potoana sarotra izao dia mariny ny teninao manao hoe tsy mampitondra enta mavesatra, tsy mampitondra entana hafa ho anay ianao. Fa lehibiazanao Andriamanitra ny tompo hitoetra aminay ka ho mpandresy zahay satria manana anao Jesosy velona izay efa mitondra ny aretinay. Amin'ny anarana Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.